dia mbola faletrano miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao fafakisika. Jehovah'Andriamanitra ray dia misaotra anao hatran'izay ao anatin'ny fahoriana tsy mba mandao ianao ao anatin'ny olana midina foana ianao ary manoro lalana ary miteo-javatra mitranga amin'ny fiainanay dia hitadiavana hery mandrakariva mba fahanay mivoaka kanefa matetika rehefa tonga ny teninao dia tsy ekenay ary izay no mahatonga ny fahoriana mianjady amin'ny fiainanay mahatoky anefa izay efa hiasa amin'ny fomba tsy takatra ny saina ianao ao anatin'ny isam-batan'olona mba hiverina tanteraka aminao ary hitady ny fahasoavana sy ny fitahiana raisina avy aminao amin'ny alala ny fankataovana ny teninao dia miohery ny mpanompanao tsiraray avy mba ho mpianim-pakatosy fa tsy ho mpianim-panadiny dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a manonona fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Mahavariana sy mahafinaritra no mijery ilay tantara ao anatin'ny baiboly, tsy mipetraka ho tantara vakiana na atao izay mampifinaritra ny saina fotsiny ireny tantara ireny, fa mampiavaka amin'ny baiboly dia tantara mitondra lesona ary matetika koa nefa na dia toe-javatra nisy tamin'izany vanim-potoana izany ary dia miafy mambadika ireny tantara ireny koa toe-javatra nisy amin'izao vanim-potoana izao ary mila mahay mamantatra ny afatr'Andriamanitra mandrakariva ao anatin'ireny isika tsy vitan'ny sain'olombelona na ny fahaizana no mamantatra ny zava-panantian'Andriamanitra ampitaina fa tsy maintsy fiasan'ny fanahy masina, satria raha vao miditra an-tsehatra ao anatin'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra ny fahaizana ny fahendren'olombelona tsy maintsy diso izy io fa tsy takatra ny saina ny aviny sy ny alaliny ny fisainan'Andriamanitra. Raha nijeritsika mpanjaka voalohany toko 20 dia fandresena indromeny taona no azo ny mpanjakan'ny Israely sy ny Israely manoloana ny hetraketraka nataony Beniadada sy ny miaramilany. Ao no moa ny fomba nazahoana an'izay fandresena izay dia nasehony ao anatin'izay indromeny taona izay ny fahaizany miaino ny afatr'Andriamanitra izay nentin'ny lehilahin'Andriamanitra na ny mpaminany na ny loholona ilay mpanolontsaina izany miaraka tamin'ny mpanjaka. Tamin'ny voalohany dia tena nivoaka ho mpandresy be Iaby, niditra indray ny faharoa nisy ny faminaniana avy amin'ny lehilahin'Andriamanitra raha afaka herintaona indray dia mbola ho avy indray Beniadada sy ny miaramilany Siriana hamely ka miomany ianao mahereza ozy kanefa toky indromy ataona ihany koa nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany. Aza matahotra atolotra eo amin'ny tananao ireo vahoaka marobe ireo ary nitanteran'Andriamanitra izany kanefa milafiny anankiray koa misintona lesontsika tsy matoky an'i Jehovah ary tsy manana an'i Jehovah Andriamanina. Ilay firenena Jentilisa raha ny filazantsika azy, firenen-kafa izay manana ny Andriamanitra izay ivavany fa tsy manana an'i Jehovah Andriamanitra, voaporofo fa tsy afaka mindrery amin'izany izy. Satria manana Andriamanitra afaka ohatran'i Jehovah dia tsy hanana fahefana aminy ny Jehovah Andriamanitra, fa ny fahareseny firenena Siriana dia mampiseho fa Jehovah n'Andriamanitra tokana manjaka nanerina an'izao tontolo izao, fa ny akoatrany dia Andriamanitra izy avokoa. Kanefa raha ataontsika hoe misy aza ilay Andriamanitra akoatran'Andriamanitra dia resin'ilay Jehovah Andriamanitra, fa ny olona tsy misintona lesona amin'izany rentina hampahirezana antsika ihany koa mba ahatonga antsika tena hiverina tanteraka amin'ilay Andriamanitra tena izy. Fa na inona na inona fanesona na fanarabiana na fanenjehana manoloana ny fitoriana filazany tsara, manoloana ny Andriamanitra izay vavahantsika mangina tahaka an'i Jesosy. Jesosy rehefa nentina novonoina nampangaina teo anoloan'ny gouverneura, teo anoloan'ny Pilata
tsy mba nanamarteny izy nyretany zany rehetrarehetra zany satria inona ny natonga an' Jesosy niaritra nanaiky ny fahafatesana famonoana teo amin'ny azo fijaliana satria fantany fa tsy matazona azy ny fahafatesana ary zay ny natonga nan Jesosy ny tena aza matahotra zay rehetra mahay mamono ny tena kanefa tsy mahay mahavery ny fanahy matahora zay mahavery ny fanahy any amin'ny elozy ary zay ny tena tokony iorena tsika mako ka na inona mety ho fandrahonana tsy ataotsika ampisaraka amin'ny fitiavan'i Kristy zany nandresy indrobe ny adada ary fandresena faharoa tena fahagagana satria antokony roa fotsiny takany andianosy kely manoloana ny Sirianina ny zanak'Israely atoko 7 ary ny antokony anankiray arivo miaramila arivo miaraka amin'ny antokony 100 tany ampiandohany kanefa le antokony roa kely nentin'Andriamanitra nandresy voalohany nafatesana raha etsina antokony 100 ny Sirianina ary ny antokony 7 na 7 nandositra kanefa tany am-panosirana indray de zavatra mitranga ny anjarany manda reny olo reny ka maty tena fandresena goavana no azony Ahaby fa matetika ihany koa nefa tena mamindra fo Andriamanitra mamaly vavaka Andriamanitra mampandresy Andriamanitra ary indraindray mipanompon'Andriamanitra ihany koa manoloana ny fahasoavana sy ny fitahina raisina avy amin'Andriamanitra tsy mitaona azy tena hankatao fa mitaona azy irehare mitaona azy eritreretiny famisandratra izy anka manjary le fandresena azony ohatrany hoe eriny de mahatonga azy anadino am'izay ny afatr'Andriamanitra ary mahatonga azy anadino an'Andriamanitra mihitsy ary tsy vitan'izay fa tsy vitany hoe manadino an'Andriamanitra izy fa manilika ihany koa le mpanompon'Andriamanitra zay mpanolotsaina ho azy zay iteraka fa voazana ho azy ina moa ny antony mahatonga atsika miresaka an'izay sao de mandeha anjamba antsika sao de mieritreritra tsika hoe tena eo amin'ny fahefana eo amin'ny toerana zay misy atsika tsiraray avy sao de mieritreritra tsika hoe ohatrany nety foana zay zavatra nataotsika ohatrany naomby foana zay zavatra nataotsika ohatrany tena heritsika na fahaizantsika na tonga fahombiazana teo am'izay zavatra nataotsika ka mini manadino an'le Andriamanitra zay fa nombatsika hatram'izay ary io no mahatonga an' Jesosy iteny ty fireneny tinka ozy manajan'olona fa mifonikosa lavitra ary rehefa Jesosy no miteny an'izay de n'Andriamanitra zay ireryavany fa tobony kanefa tsy akatao avy ny tenany de inona ny zavatra mitranga de nandray tsika nireny matoitoko fa 7 reny olona anakarosa amin'andreny teny oarina tahaka amin'ny lehilahy iendriny anankiray nandreny teny ka nakato nanangana ny tranony tam oarina tahaka amin'ny lehilahy nanangana ny tranony tambony vatolampy taminy rivotra mifofondrika be ny ranonorana namely an'izany trano zany satria naorina teo ambony vatolampy tsy nanjaira le trano fa nisy le lehilahy adala kanefa nandreny teny keo fa tsy nakatao entina ilazana tsy mijery zany hoe le nandreny teny tsy nakatao jaingilisy fa olona mahafantatra an'Andriamanitra fa nijanona ho fahalalana fotsiny teoria fotsiny fa tsy nampiarina teo amin'ny fiainana de noarina tahaka ny lehilahy nanorana ny tranony teo ambony fatsy tsy nieritreritra fa izy loza amely fa ny zavatra mitranga mitovy ny zavatra nanjoan'ireo izy roalahy reo samy kristianina fa ndray nandre nakatao ndray nandre tsy nakatao tonga koa ny rivotra fofofofo ndranonorana ny rika be namely zany trano zany loza ny fianjerany entin'Andriamanitra itenenana amintsika fa raha mbola eto am'ty zao tontolo zao ty tsy laozana loza mamely adino atrehany eto ary raha adino atrehany eto mila hery ambony indrindra mitaridalana atsika de io Andriamanitra io mitokony fikiratsika mba andraisatsika ny fiarovany
de tahaka ny nanjoany Ahaba tamin'nandreseny any Beniadada sy ny Sirianina zay netraketraka taminy nahazo ny teny fikasana za matahotra fa atolotro eo an-tananao reo vahoaka rehetrarehetra reo, atolotra ho resy zany. Ary Andriamanitra tsy mijery ny famarona fa mijery ny fatokiny olona an'Andriamanitra. Ka na inona na inona mety hoerin'olombelona ka natafika manahoana no entana manafika ny firenena matahotra an' Jehova. Miady am' Jehova izy, miady am' Jehova eo natran'izay. Toriny zany reo olona tahaka ny rano ararina an-damosingisa, satria raha mbola olombelona zay tena mieritreritra fa eo an-dalam-pandrosoana manano fahaizany heriny sy ny tanjany, tsy atopy an'izany izy raha tsy adala oziko inao an'izany fa ny ataony ihany ny ataony. Nindresy indro Ahaba niteraka iny natao amin'izay, ohatra niteraka fireriana, ohatra niteraka fizahozahoana, ohatra niteraka tena fanambony-tena, ary zay no mitarika azy ohatra ny nanao tsinotsinona. Toromarika avy amin'Andriamanitra nanao tsinotsinona ny afatry ny mpaminany, nanao tsinotsinona an'Andriamanitra, satria ohatra ny zatra loatra hoe niady aho tamin'ny voalohany nandresy, niady aho tamin'ny faharoa nandresy, tsy nelatsony ny fiarovan'Andriamanitra na tolotsaina avy amin'Andriamanitra de mananteny izy fa ho tafavoaka am'izao. Lasa ohatra ny nanao atsirambina ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Inona ny vokany teo anatrehan'izay? Matetika inge misy vanim-potoana tena velan'Andriamanitra no tena andeha milamina, mbola ao anatinao le fo zay mifikitra aminy, de ohatra ny misy lalana soritan'Andriamanitra petraka tery ambanimbany ery ianao de nasondro ny tsikelikely, kanefa rehefa tafasondro zadina ny zavatra mitranga, ohatra ny manao tsinotsinona. Andriamanitra ary ahoana no ahafantariny fa manao tsinotsinona n'Andriamanitra, nanao tsinotsinona ny olona eo ambany fahefany, kanefa vao mikitika ny vahoaka io de jereo vao nanjo any Egypta tamin'izany vanim-potoana zany, nanao tsinotsinona ny vahoaka de nitaraina ny vahoaka tamin'Andriamanitra zay tompo-pahefana. Mafy ny zavatra nianjady tamin'ny zanak'Israely, fa ino mbola toizantsika ny lesona. Toraka zany keo tamin'ny androny Elisa, tena karaikina ny zanak'Israely rehefa tonga ny Sirianina, tena hamely ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Elisa, nanaiky ny tenin'ny Elisa ny zanak'Israely zay hitatsika tamin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina sy ny toko fahafito. De natolotra tena nivaraotsana teo ambanin'ny fahefan'ny Israely. Sirianina ary tamin'izay namindrana fo mena sakafo navela ody, ary niafatra tao anatin'izay de mba tsy hatonga azy etraketraka intsony. Fa saingy niverena ny Sirianina ary mahavarina raha iverina izy reo, ohatra ny tsy levon'ny vavony mihitsy ny hoe tena niala teo karesy, fa manamboatra tetikady indray hamelezana ny verina no faheran'ny Samaria tamin'izany vanim-potoana zany. Ary ny anarantsika ary mbola tohizantsika fa mandray ohatra mitovy an'izany tsika, tena tao anatin'ny fahoriana tanteraka ny zanak'Israely. Fa inona no natonga an'izay rehetrarehetra zay? Mba fantarantsika hoe tsy laozana ady ety an'ity zao tontolo zao ty, tsy laozana fahavalo indrindra rehefa manompo an'Andriamanitra ianao, ny ao foana ny fahavalo, zay tsy iza fa Satana tsy mazaka ny firenena iverina am' Jehova, de ampiasainy daholo itetika rehetra anakorotanany io, tsy zakany. Ary matetika tsy tsapan'ny olona tsony fa le toe-tsaina mitondra korotana, efa tsy toe-tsain'Andriamanitra fa toe-tsaina avy amin'ny Satana. Fa Andriamanitra nefa mampafantatra raha mbola miaina ety am'ty zao tontolo zao ty tsy maintsy misy ny fahavalo, kanefa raha misy ny fahavalo tsy midika zany tsy maintsy hijaly, fa ny tanjona ankendren'Andriamanitra mba ampiverina ny olona ao aminy, mba ho fierovana ho azy atoky ny fisian'i Jehova ary andresy lahatra ny fahavalo.
hoe tena misy an'izany andriamanitra zany tsy manary ny vahoakany nandresinydrobe aby lasa nandeha mpahazarana mieritreritra fa tena hoe anka de milamina foana ny fiainany mety foana ny fiainany satria ninninona fahavalina nafika hatranyresy foana inona ny zavatra mitranga raisitsika ry amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoapolo izy tomatsika lesona mpanjaka voalohany toko faharoapolo ny andiny fahatelopolo ary be ny adada ozy nandositra nakany an-tanàna ka niditra tao amin'ny efitrano anatiny nitsaoko be ny adada lay nirere fatratra lay niteny tamin'ny aba hoe ny vola fotsinao ny volamenanao ny fanananao rehetra anavoko eny fa hatrambovaly amanjanakao anavoko aniraka ny mpanompo koa hiditra minisa tokantrano ary tsy azonao sakanana zany fa rehefa hiditra isavany ao tokantranonao izy de azony alaina daholy zay zavatra rehetra ty zany nitoetra ny be ny adada kanefa de natolotra jehova ho resy teo anylohan'ny aba inona ny fiafarany nandositra le mpanjaka be voninahitra le petraketraka ny andiny faraiky amin'ny telopolo tonga ndray ny mpanompo nanoro hevitra azy fa hoy ny mpanompo ny taminy andiny faraiky amin'ny telopolo indro efa renay ozy fa mpanjaka mamindra fo reo mpanjaka ny taranak'Israely ao na moa mampamindra fo azy toetra raiky tapisaka raisina avy amin'Andriamanitra nge zany ko masiny ianao ozy avelao hosikina anay lamba fisaonana ny valahanay ary asianay mahazaka ny lohanay de ankany amin'ny mpanjakan'ny Israely izay angamba ho velominy ny ainao tamin'izany vanim-potoana zany hain'ireo jainkilisareo nge ny fombafomba ny zanak'Israely rehefa idona-pahoriny fa rehefa mafy ny loza mianjady de mampiseho mihitsy amin'ny endrika ivelany amin'ny alalan'ny fifadekana fitafiana ratsy fisehoran-davenina be de be ny fomba hanehoana ny fahoriana mianjady amin'ny tena de ireo mpanompon'ireo no andeha isotro tena ny be ny adada any ampanjakan'ny Israely satria nitanjona ankendreny nyrao de mba hamindra fo zany aby velomina be ny adada de nosikina ny lamba fisaonana ny valahana ozy nasy ny mahazaka ny lohany de nakany ampanjakan'ny Israely izy ka nanao hoe zao ny fitenin'ny be ny adada mpanomponao lasa nivadika le rasy tany am-pindohana iabo ny mpanompo ny be ny adada ary tena nanaiky an'izay ahaba tany ambolohany fa ito rehefa totonga ny loza de ny solelaka mitady famonjena de nampaniraka olona de ahoana ny tenin'ireo mpanompon'ireo zao ny fitenin'ny be ny adada mpanomponao izy avelao mba ho velona ny aiko ary hoy izy namaly iaba no mbola velonany ihany va izy de ozy ny lazay ny aba rahalahako izy tratra ny fitaka iaba marina fa tele toetra nitoetra famindram-po fa zay ve no nkasitrahan'Andriamanitra aminy satria tamin'ny misy ady ny fanaovana tamin'ny Sirianina de tonga angely lehilahin'Andriamanitra hoe ianao mihitsy raha dikatsika Rehaby no mivoaka meloa ianao no mamelomeloa mba ho hitan'le olona eo ambany fahefanao fa ianao mihitsy ny ao anatin'ny fonao de hamelo ny fahavalo le fahavalo mampitondra faisana ny reto vahoaka reto de io nefa rehefa resy anaty reo de tonga ny talao ny mpanompo ny be ny adada tafiditra mikizo iaba ary ho hitatsika moa hoe maninona izy ny tafiditra mikizo hoe tena mbola velolany ihany ve ozy be ny adada de ozy iaba rahalahako izy ary nataon'ireo olon'ireo ozy fa zara ho azy zany de namonjy nanatitra ny teniny izy ka nanao hoe rahalahinao hoe be ny adada de hoy izy mandehana alao izy ary be ny adada nakany aminy de nasainy niakatra ho ao amin'ny kalesiny zany hoe nampetsony be ny adada le nampitondra faisana ny zanak'Israely nakariny tao anatiny nalaina mihitsy zany ary hoy be ny adada taminy ny tanàna zay nalainy ndraiky tamin'ny rainao de ampidiko ary manaova lalambe ho anao any Damaskosy tahaka ny nataony ndraiky tany Samaria
ary hoe Ahaba alefaka anao am'izany fanekeny zany a de nanao fanekena taminy izy a ka nandefa azy nitakaloza tena tambiny miainy be ny adady de tena tamin'ny namely ny zanak'Israely nalaiky ny taniny fa averiko aminaozy ho takalo ny ainy de tena naizanaiza le anao na eo amin'ny faritry ny Siriasa azao manaova lalambe nahazo ny Ahaba ny ainy lasa tena tsy nijery tsony tsy nanontany an' Jehova tsony hoe tokony ataony ve zany satsia fa tonga de le fananana be debe no tao anatin'ny sainy anika nalefa nandeha le fahavalo zay nitady amotika ny zanak'Israely tsara ve no nataony Ahaba satsia reo indrindra midiratsika amantaratsika ny sitrapon'Andriamanitra fa ny zavatra hitatsika treto aloha de zao de nidinika ny fanaovany mpanompo ny Beny Adada tamin'ny Ahaba nampanalay ny Ahaba resaka ny fanaovany Beny Adada sy Ahaba nitambazana tena harena averiko ny tanàna rehetra zay nalaiko ary manaova ianao lalambe ny Damaskosy takan'izay nanaovany raiko lalambe tany Samaria zany hoe tena niraisina ho ambony mihitsy i Ahaba rehefa nandre an'izay Ahaba tonga de nalefany Beny Adada kanefa rehefa tonga ny loza hitatsika tsara raha nanompoka ny lesony tsika rehefa tsy hitany Ahaba tsony zay azo natao nampiantso ny lolon'ny Israely izy e tena ahoana tanterahako ve zany nanontany ny sitrapon'Andriamanitra de namaly ireo aza manaiky fa mijoroa ianao mahereza fa toky mena atolotra eo an-tanan'ora vahoaka reto fa tito rehefa nilandamina nandresy ny roa tsy nisy tsony fiantsona mpanolo-tsaina fa tonga de nandray fa napahakevitra tena sitrapon'Andriamanitra ve no nandefasana Beny Adada ary eo matetika ny mahavo eo anatin'ny vanim-potoana zay sy ny fahasairanana aino ny antsoan'Andriamanitra fa rehefa metimety ny fiainana ohatrany te hanapa-kevitra samyrery kanefa zay hoe verina indray fa tena lalina tsara tokony izorana tsy fantatrakory sitrapon'Andriamanitra ve satsia eo nandiny atsika manahoana ny fiainatsika raha ianao ny tena tonga am'izany hoe tena ohatra netimety foana ny fiainanao mba impiry ianao nanadima any Jehova impiry nanontany any Jehova amin'ny zavatra fanapa-kevitra raisinao ary zany zavatra zany tian'Andriamanitra amin'ny taina amin'ny vahoaka rehetra isan-tokantrano isam-pianakaviana ao anatin'ny fiangonana fanapa-kevitra raisinao anatin'ny fiangonana ve nanontany marina any Jehova tsy hoe rehefa fiangonana de tena mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra eo anivon'ny firenena fanapa-kevitra raisina rehetrarehetra nanontany ny hevitry Jehova ve miaino ny feo ampaminany ve fa matetika rehefa hita ve tena zao no masaka ao-tsaina de mandray fanapa-kevitra ary eo ny tena tokony hitandremana rere olona zao tontolo zao eo ambany fahefan'Andriamanitra ary mijery Andriamanitra nge ary anisany zavatra tsy zaka ny fon'Andriamanitra mijery ny vahoakany ao anatin'ny fahoriana tsy maintsy miditra tsehatra foana izy na ho ela na ho aingana hitatsika moa toy ny fampianarana fa tena sady mamperitreritra no nanana fanantenana no azahoana antoka miasa io Andriamanitra miasa io Jehova io Andriamanitra zay fikiriny kristianina io mahery izy io vavatsika sotranao Jehova Andriamanitra rainy amin'ny teny mandray zay tonga taminay teny mananatra kanefa teny manome toky ny fisinao Jehova Andriamanitra ray zay tsy mangina manoloana ny ady zay atreha kanefa Andriamanitra mamaliko io ny olona na de nomenao soa azy rehefa miodina aminao anarinao mandrakalefa nefa tahanay aminao de mba hiasa mahery ianao anaty maitsiraray avy mba ho mpiaino mpakatao
indrindra firenena malagasy mba hanontany ny hevitra avy amin'ireo mandrakariva mba hiadanan'izao firenena izao. Misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.